ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiarahaba antsika riavako tratra ity sabotsy fahatelo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokyny Jeremia. Jeremia mpaminany toko 7:20. Jeremia toko 7:20 andininy 5 ka hatramin'ny andininy 1:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe: moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va ry taranak'Israely o Jehovah? Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Vetivety dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy azerako ary oravako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany, dia anenena kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy io masoko izy ka tsy mihaino ny feoko, dia anenena kosa ny soa izay nolazaiko anasoavako azy. Koa amin'izany lazao amin'ny Joda sy amin'ny mponina eto Jerosalema hoe izao lazain'i Jehovah: indro izao mamorona loza hiatra aminareo ary mihevitra izay milezako anareo. Koa samy miala amin'ny lalana ratsy avy anareo ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy 9 ry avako malala. Moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va ry taranak'Israely o Jehovah? Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Amin'ity toko 7:20 izay ohatra ampelantanantsika ity dia nirahin'Andriamanitra Jeremia mpaminany zany andiny voalohany. Tonga tamiko ny tenin'ny Jehovah Jeremia mpaminany dia mitsangana ianao dia mandehana makany an-tranon'ny mpanefy tanimanga. Mpanefy tanimanga izay manana mampiasa ny tanimanga iny zany dia tefena misy an'ilay kodiarana izay miodikodina, dia amin'ny alalan'iny kodiarana miodikodina iny zany no anefena lay tanimanga, dia boribory tsara izy, mety ho lasa toy ny vilany na lasa zavatra hafa. Dia nirahina tany zany Jeremia hijery ity mpanefy tanimanga. Dia rehefa tonga tany izy dia ny zavatra tsapan'i Jeremia dia izao: maka vongana tanimanga zany lay mpanefy, dia mamboatra an'iny ho lasa vilany. Misy an'ilay karazana ohatrin'ny itsahiny ohatrin'ny pedaly iny zany, dia misy miodikodina, latabatra miodikodina, dia amin'ny alalan'iny tazonina lay vongana tanimanga, dia lasa toy ny mpanarahana ny tanany eo. Tanana zany tsy metsika fa lay vongana tanimanga na odikodin'ilay kodia, dia manjary lasa toy ny vilany izy na siny be izy na zavatra tahaka izany. Dia ny zavatra hitan'i Jeremia dia izao: matetika dia matetika mazana ho izy tsy mety lay miodina lay kodia, dia matefena lay tanimanga amboarina zany ny tanana, dia kanjo tsy mandrakariva, tsy tody lay vilany fa simba lay tanimanga, mety mivilambilana lay vilany na mivilambilana lay tavy-boninkazo na zavatra tahaka izany vilany lay sahany eto, fa mety ho zavatra hafa, mety ho simy be, tsy vidina no tranga. Rehefa tsy mety lay izy dia averina indray, ravana zany, dia averina indray, dia anaovana vilany hafa, mandra-pahatonga azy ho tonga vilany. Dia hoy ny tompo matsain'i Jeremia mpaminany: moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va? Zany hoe Andriamanitra zany eto dia mampitaha tenany amin'ilay mpanefy tanimanga, ary mampitaha kosa ny zanak'Israely na mampitaha antsika amin'ilay tanimanga. Inona ny zavatra tiany tompo azony tsika riava, azony vahoakan'ny jiosy ny zanak'Israely isika kehitriny amin'ity fanoarana izay hita amin'ny toko 7:20 ity. Ny voalohany dia izao: Andriamanitra dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izay hitondrany antsika.
manam-pahefana amin'ny voariny Andriamanitra. Zay ny dikany hoe zanga moa tsy mahazo manao aminareo hoe ataky ny ataony ty mpanefa ity. Andriamanitra no misafidy, efa mafisiny Paoly io ao amin'ny Romanina 7:20 sy ny manaraka hoe manana safidy Andriamanitra am'izay tiany anaovana antsika. Io lay tenenin'ny Calvin manao hoe ny fiandrianan'Andriamanitra. Zany Andriamanitra dia afaka manapa-kevitra feno amin'ny asan'ny tanany, afaka manapa-kevitra amin'ny asan'ny tanany izay tiany anaovany asan'ny tanany. Dia io lay tenenin'ny Jeremia zany manao hoe zay tiako anaovana lay tanimanga, misy aminareo tiako atao an'izao, de misy aminareo tiako atao an'izao, misy aminareo tiako atao an'izao. Izay fiandrianan'Andriamanitra zay dia tsy azo zogozongona mihitsy. Na ao amin'ny bokin'ny Salamo indrindra hoe lehibe Andriamanitra, manao zay tiany atao Andriamanitra, ary zay tiany anaovana atsika. Io teneniny io hoe mahazo manao zay tiako atao aminareo nge ahy. Zay maha-Andriamanitra azy. Andriamanitra zany dia tsy refesy mandidy amin'izay tiany atao amin'ny voariny tsika, manana fahefana amin'ny voariny zany Andriamanitra. No zany de zao tsy azo zongozoniny zay fahefan'Andriamanitra izay. Raha toa ka mitodika any amin'Andriamanitra tsika zany de ny finoatsika de zao mino Andriamanitra zay manam-pahefana amin'ny fiainantsika. Tsika zany tsy afaka miteny manao hoe nahoana nataonao an'izao Andriamanitra, nahoana natao an'izao zao. Mana fahefana feno Andriamanitra am'izay tiany anaovana anao, am'izay tiany hitondrana anao, de mana fahefana feno izy. Itsika aza olombelona mba mahana fahefana feno am'izay mety ho tandrify atsika am'izay atao heveritsika ho atsika, de ananantsika fahefana hoe anaty de meko an'izay tiako omena azy na soloko am'izay tiako anolona azy na tahaka zany, am'izay mety ho madinga kely tahaka zany ara, dia tsapatsika nevintsony hoe fahefana maika fa ao amin'Andriamanitra. De fantatr'Andriamanitra tsara zany fa manam-pahefana amin'ny zavaboariny izy, ary fantatritsika zany fahefan'Andriamanitra zany amin'ny zavaboariny amintsika rehetra. Ny toe-panahintsika zany de zao lay toe-panahy manaiky fa tanimanga ihany sika. Ary io mahatonga ny Joba iteny manao hoe vovoka sy lavenina ihany ingahy. Fa raha ohatra ka afaka mifandahatra aminao aho de noho ny famindramponao matoa afaka mifandahatra, afaka miady varotra, fa vovoka sy lavenina ihany. Tanimanga ihany ahy zany hoe ianao no mahafantatra izay dikany ny anaovanao ahy, ianao mahafantatra zay antony anaovanao ahy, satria ianao ny mpanefy. Dia ny faharoa de zao rehefa fantatrao tsara fa manam-pahefana Andriamanitra ka tsy afaka manome tsiny an'Andriamanitra kory ianao am'izay zavatra atao. Io teneniny io manao hoe mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity, zany hoe ianao zany tsy afaka manome tsiny an'Andriamanitra am'izay nanaovany anao, tsy afaka mihitsy, satria tsy misy tanimanga mahafantatra ny dikany mahatanimanga azy akory fa Andriamanitra ihany ny mahalala zany. Fa ny faharoa de zao, ity mpanefy tanimanga ity de mahafantatra zany manao hoe ity tanimanga ity tsy mety tsara ka amboarina. Tsy ilay tanimanga ny mahafantatra hoe tsy mety tsara ka tokony amboarina. Tsy ilay tanimanga ny mahafantatra ny tenany manao hoe za tokony atao tavim-boninkazo fa tavim-boninkazo zao ny tsy ampy atsy, na za tokony atao vilia fa vilia zao ny tsy ampy atsy, na za tokony atao vilany fa vilany zao maha-olona eto an-tanàna. Tsy ilay vongana tanimanga mihitsy ny mahafantatra an'izay, fa ny mpanefy tanimanga ihany. Ny mpanefy tanimanga zany mahafantatra ny dikan'ilay antony nanaovana la izy hoe ity tanimanga, ity viliana, ity tavim-boninkazo. Izy koa ny mahafantatra hoe ity tsy mety tsara. Ny dikan'izany de izao, itsika zany de tefen'Andriamanitra araka zay ilan'Andriamanitra azy, araka zay tian'Andriamanitra ilana atsika. Ilay mpanefy tanimanga zany de mahafantatra ny kalitao hoe zao ny mety, izao ny tadiaviko. Dika zany izao levako malala, Andriamanitra de mahay zavatra rehetra, tompon'ny zavatra rehetra, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, fa izao koa mpanefy mahay izy ka mahafantatra ny dikan'ny zavatra ataony eny tsika. Tsy misy mpanefy tanimanga zany tamin'ny fotoan'andro isahirana haka tanimanga ka hanao zavatra tsy ilay, tsisy an'izany. Ity mpanefy tanimanga resahana ity de zao mpanefy tanimanga mahafantatra ny dikan'ny zavatra ataony, mahafantatra ny antony ny zavatra mataony, mahafantatra ny zavatra andrasany amin'ny asan'ny tanany. Ary rehefa tsy afa-po izy
dia mamboatra anankiray indray tia zany rehako marana dia izao nytiany Jeremia ohatsy antsika dia ity manana ny fahefana rehetra Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ny zavaboary rehetra fa amin'izay anamboarany antsika dia misy antony sy misy dikany avokoa aza mieritreritra zany anao manao hoe za nataon'Andriamanitra ho mpitantsoratra ao amin'ny orinasa na za nataon'Andriamanitra ho mpamily fiarakodia amin'ny orinasa na za nataon'Andriamanitra ho mpitsabo nataon'Andriamanitra ho mpitandrina nataon'Andriamanitra ho mpivarotra dia tonga ho azy zany tsia dia izao misy dikany zany amin'ilay mpanefy tanimanga dia izay tadiavin'ny olona izay komandiny olona satria mpanefy tanimanga mpanao vilany io izay tadiavin'ny olona izay ilainy ihany no atao fa tsy hanao zavatra tsy ilaina mihitsy ity mpanefy ity dia tahak'izay keo Andriamanitra matoa Andriamanitra nanao an'io nanao anao ho tonga amin'ny toeran'io dia fantatr'Andriamanitra zany fa mety aminao io izay le Andriamanitra manam-pahefana Andriamanitra manana ny fahefany amin'izay hanaovana sy hanefenanao fa ny fahatelo dia izao ity mpanefy tanimanga ity any itsika teo tsy mijanona izy raha tsy afa-po zany hoe ilay tanimanga zany ataony vilany rehefa tsy mety dia ravany dia amboariny indray tsy mety dia amboariny indray ny andininy fahatelo zany hoe ny dikany hoe tsy mahazo manao zay ataonyity mpanefy tanimanga ty tahaka amin'ny tanimanga ve aminareo ny dika zany dia izao i Andriamanitra dia manefy itsika mandra-pahatonga atsika ho tsara amin'izay zavatra tiany atao amintsika zany hoe tsy niteny mihitsy eto ilay mpanefy tanimanga hoe rehefa tsy mety ilay izy dia nariana ilay tanimanga Andriamanitra tsy manaza fa tefeny mandra-pahafa-po azy zany hoe tia misy vokana tanimanga atao vilany tsy mety ilay izy ravana fa atao vilany ihany ravana fa atao vilany ihany fa tsy hoe ravana ilay tenenin'io ozy manao hoe dia ary raha simba ny vilany nataony arak'izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy dia ataony vilany hafa indray zany hoe rehefa amboarina ilay tanimanga ka atao tonga vilany dia tsy mety ilay vilany dia averina ho vilany ihany iny rehefa feo fa tsy hoe iny ilay vongana tanimanga dia atao vilany dia tsy mety ilay vilany dia atao lasa sotro ilay izy tsy fomba an'Andriamanitra zany fa ataony vilany ihany mandra-pahafa-po azy azahoana vilany satria vilany ny ilainy fa tsy sotro vilany ny ilainy fa tsy vilino zany dia lay tanimanga zany mandra-pahatonga ny tanimanga io tonga vilany dia tsy mijanony ity mpanefy ity mandra-pahatonga tsy mety io tsy afa-po izy dia amboariny indray zay ny dikany fiainana kristiana ry havako Andriamanitra miantso anao dia manefy anao mandra-pahatonga anao tsara tsy za zany zao dia konina dia ohatrany tsy tena nahafa-po tsara ny asan'Andriamanitra tamin'ity tsy afa-po Andriamanitra tsy za akory ny mandanja ny tenako hoe afa-po sa tsy afa-po Andriamanitra fa Andriamanitra ny mandanja ny tenako hoe afa-po amiko izy sa tsy afa-po amiko zay mazava tsara io tompo ny teny tamin'ny fiangonana tany Efesosy Apokalipsy toko faharoa hoe fantatro ny asanao zany hoe ny tompo ihany ny mandanja ny kalitao any ny asako dia miteny mana za tsy afa-po aminao amboarina indray mandeha indray ny asa amboarina indray mandeha indray ianao dia izao rehefa nataon'Andriamanitra dekona ohatra nataon'Andriamanitra pastera nataon'Andriamanitra dokotera dia amboarina Andriamanitra dia izao eny am-pahalianana eny tsy mety tsara ny asako dia tefen'Andriamanitra dia averiny amin'iny ihany fa tsy hoe tsy afa-po tamin'ny dekona ianao no zany tsy mety ianao atao pastera zao atao chauffeur zany ianao sanatria na tsy mety ianao dekona fa no zany dia atao mpamily fiarakodia zany mahafa-po anao tsy zay le ohatra eto fa mandra-pahatonga anao vilany mahafa-po an'Andriamanitra dia tsy mijanona izy ny dikan'izany ilay mpanefy tanimanga dia mpanefy izay mahafantatra ny zavatra tadiavina hoe vilany ny ilaiko tsy mijanona raha tsy mahazo vilany misy kalitao tsara izay azoko entina eny anatrehan'ny olona ho amidy ho ampiasain'ny olona dia tahak'izay koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra mandra-pahatonga antsika ho kristianina mitoetra tsara arak'izay ilan'Andriamanitra antsika dia manefy antsika izy manefy antsika izy ary zay ny dikan'ireo zavatra maro isan-karazany tenenin'ny Jeremia mpaminandro ay ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra mahary tongotra matanana Andriamanitra mitaiza sy manefy dia izao mana fahefana feno izy fa ny fahefany dia izao mahasoa ny fahefany tsy hoe manaonao foana izy fa fantany ny dikany ny antom-pisitsika fantany ny zavatra andasany amintsika ary mandra-pahafa-po atsika mandra-pahafa-po azy amintsika dia tsy hijanona mihitsy izy manefy
azany avako malala ny fahefan'andriamanitra tsy fahefana misafidy itsika ho tonga amin'ny alalan'ny andraikitra anankiray na fameja-pahasoavana iray fa mitaizatsika mihitsy mba hatonga antsika ahafapo azy fa efatra de zao ko izy manao izao a lay fanefena indray de marary ravana lay iny zany le vongana amboarina ho lasa vilany ho Jeremia de tsy mety le izy de ravana de averina indray ho lasa vilany ihany ndika zany de zao marary lay fanefena marary lay fanefena mandra-pahatonga atsika ho tsara ay midika ny fanefen'Andriamanitra marary indraindray marary ilay fanefen'Andriamanitra indraindray satria indray repadianana iny tsy afa-po amintsika Andriamanitra de manefy itsika izy manefy itsika izy ary marary indraindray ilay fanefen'Andriamanitra satria volavolaina tefena ravana mihitsy ara de atao tonga vaovao marary le fanefen'Andriamanitra io le fizaham-toetra misy fizaham-toetra midika zany de zao midika n'ireny fanefen'Andriamanitra marary atsika ireny indraindray nidikan'iny de mba hahatonga atsika ho tsara amin'izay zavatra tena ilan'Andriamanitra atsika itsika mety mieritreritra ntsika hoe tsara sy mahafapo an'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra tsy zany a ianao mety mieritreritra ny tena hoe za kosa no nahavita be Andriamanitra za tena nahavita be tena afa-po amiko mihitsy Andriamanitra afa-po amin'ny tenako mihitsy fa Andriamanitra tsy afa-po aminao Andriamanitra mbola tefen'Andriamanitra indray fa mbola tsy ampy zay mbola tokony havita bebe koa mbola tsy tonga amin'ilay tena ilako anao ianao mbola tsy tena tonga amin'ilay tena hitadiavako anao tefen'Andriamanitra indray anao de amboarin'Andriamanitra marazy zany diavako malala zay izao midika fantatr'Andriamanitra midika ny zavatra atao tsy manaonao foan'Andriamanitra fantany ny zavatra atao tahaka ity mpanefy ity fa adiny de zao inona ny fomba hanefen'Andriamanitra ho mazana antsika manao hoe fizahan-toetra ekiny fizahan-toetra zay amin'ny ankapobeny fa miseho amin'ny zavatra anankiroa lay fanefen'Andriamanitra amin'ity bokyny Jeremia ity 7:20 de izy manao hoe ny voalohany de izao eo rehefa tsy mety lay izy rehefa tsy mety lay vongana zany misy zavatra sima de ravana ka inona lay andravana azy to izy manao hoe zavatra sarotra tsotra be mihitsy rehefa tonga lay olona ka ny fomba hanefena azy ka tsy tanteraka izy tsy manao araka ny tokony ho izy tsy mahatratra lay fenitra tian'Andriamanitra atao aminy fa manoto manao zavatra tsy mahafaly an'Andriamanitra de tefen'Andriamanitra amin'ny zavatra maharary izy maharary amin'ny zavatra maharary izy tatsika amin'ny andininy fahafitrony hoe vetivety de milaza ny firenena tsy fanjakana hoe ongotako sy azerako karoravako zay le fanefena dia zay le rehefa ohatra ka aveo le firenena ozy maheno hoe tena disy kosotsika maheno an'izany afatra zany de miala izy manenina le firenena ka miova dia ahoroko indray izy sy amboleko zany hoe ny fomba fanefen'Andriamanitra zany de zao misy ny fanapahan-kevitry lay tanimanga ndresahany eto fa misy fanapahan-kevitry lay tanimanga ny fanapahan-kevitry lay tanimanga lay olona volavolaina zany de ny hoe rehefa ohatra ka tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy de tefen'Andriamanitra mandra-pahanaiky ny sitrapon'Andriamanitra tsy arian'Andriamanitra zany izy Andriamanitra tsy manary tsy mataky ity mpanefy ity tsy arino zany le tanimanga fa tefeny mandra-panaiky ny azy ary rehefa manaiky izy de amboleny indray hotsika manao hoe roa ny fomba fanefen'Andriamanitra eto de izao ny fitahina amboleko indray izy miteny aminy manao hoe hitay anao ombanao ka raha ohatra ka tsy mandeha ka ohatra ka manadino indray izy de avy indray aho ny tompo manefy azy mba hahatonga azy ho tsara raha ohatra ka manadino an'izay izy na zany teny aminy manao hoe tsy mety ianao fa amboariko fa ravako anao de ataoko vongana vaovao amboariko tsara tefeko ka raha ohatra izy ka tena za iova dia manenina am'ratsy amin'ny fikapohako azy aho izy Andriamanitra inona ny dikan'izany misy eo amin'ny endrika roa zany ny fomba fanefen'Andriamanitra ny voalohany de amin'ny zavatra tsara ay ny fisosy ny fitahina ataon'Andriamanitra eo amintsika de fomba hanefen'Andriamanitra atsika tsy hoe rehefa manefy atsika Andriamanitra de manefy atsika amin'ny ratsy mandrakariva manefy atsika amin'ny sokoa izy
omeny fitahina, omeny avancement amin'ny karama, omeny prime amin'ny karama, omeny fahasalamana, omeny namana falifaly, omeny mpiarabelona milamina, tsy asiany olana amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, ataony mahafokatra ny asa, omeny fitahina, salama sy mavitrika ny ankonana. Zany rehetrany dia endrika fitahina omeny Andriamanitra mba hanefena ilay tanimanga. Amin'ny alalan'ny soa omeny Andriamanitra dia manefa antsika izy. Fa raha ohatra ka izay soa omeny Andriamanitra izay ka tsy mahatoky isika dia tefen'Andriamanitra ny zavatra sarotrarotra rehefa avy eo. Ianao mena soa, to mbola manadino ianao, to tsy miovy ianao, tsy mivavaka ianao, tsy manome voninahitran'Andriamanitra ianao, nefa indreky izy soa menanao, dia io teneniny io dia avy ao izy ary dia manimboatra indray ilay tanimanga. Fa ny faharoa dia izao, ny fanefenantsika dia ny zavatsarotra. Ny zavatsarotra ho fanefenantsika. Rehefa ohatra ndray ka eo ny ataotsika mety fanadinon'ilay olombelona na ilay zanak'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra dia asiany zavatsarotra hanefy azy. Ary ny zavatsarotra iny le maharary, mandra-pahafapo, mandra-pahatonga an'ilay toerana tsara hitadiavin'Andriamanitra dia tefeny aloha dia maharary. Io rezahantsika teo rehefa faharoa, ilay fangiry firiana, ilay zava-manahirana. Asa tsy fantatro amin'ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity dia ny zanak'Israely dia tena fahababoana mihitsy nanefena azy tany fahababoana. Ary mety ho tahaka izany koa nge tsika tao anatin'ireny confinement reny, fahababoana ve izy ohatran'ireny tany amin'ny confinement. Fahababoana ny fiangonana ny katona, ny orinasa ny katona tany an-trano daholo, fahababoana ve ohatr'izany, fanefen'Andriamanitra ve nisy ohatran'iny tamin'ny taona lasa iny. Ary mbola misy ara miatrika izany izao tontolo izao, mbola miatrika izany fanefen'Andriamanitra izany. Fa izao vokatr'ilay fanefen'Andriamanitra movena atsiaro teny, movena nova ilay fanefen'Andriamanitra. Raha nanova ilay fanefen'Andriamanitra dia io teneniny io manao hoe hanenenako ny loza no kasaiko namelezako azy. Zany hoe raha ohatra ka nanova ilay olona ilay fanefen'Andriamanitra dia hoy ny bokin'ny Jeremia mpaminany nanenenako izany hoe Andriamanitra ve moa hanenina amin'ilay maha olombelona, fa ny tiany tenena manao hoe manjary malahelo ary rehefa malahelo dia atosaka eo amin'ny ray ny soa sy ny fahasoavana ary ny fifaliana. Noho izany dia takatao tsara zany fa raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia aza mietreritra n'Andriamanitra ho manao zavatra ratsy. Tsia zay mahatonga ny tompony teny manao hoe ny fihevitra nge tsy fihevitra reo hoe tsy azonareo mihitsy ny fomba fitondrako anareo fa misy dikany daholo ny zavatra ataoko eo aminareo. Za mahafantatra ny dikany hitondrako anareo, mahafantatra ny lalana hitondrako anareo, mahafantatra ny anton-javatra hanefeko anareo mba hahatonga anareo amin'ny zavatra tiako hatongavana eo amin'ny fiainanareo. Inona tokony ao an-tsain'ny olona zany raha mamaky ity Jeremia 7:20 izy anankiroa ihany. Ny voalohany dia fahatokiana. Fahatokiana n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy mitsara n'Andriamanitra. Satria ianao tanimanga, tsy fantatrao akory zay tena antom-pisinao. Fa Andriamanitra ny tomponao, tompony zavatra rehetra. Fahatokiana zany ny voalohany. Fahatokiana n'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra. Fantan'ny atao. Fantan'ny atao ary anatin'izany fahatokiana zany ny tsy fanomezantsiny an'Andriamanitra. Tsy manometsiny Andriamanitra satria Andriamanitra dia mahatoky. Fitiavan'Andriamanitra ka tokony hahatoky azy ianao. Tsy manaonao foana Andriamanitra. Fa ny fahatelo izay faharoa izay toetsaina tokony ho ananantsika hotsika hoe mahatoky. Fa ny faharoa izay tokony hananantsika dia ny finoana. Manana famantenana mandrakariva. Ary ao anatin'izany finoana zany mitovy ihany moa dika teny hoe finoana sy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Manaiky ho tefen'Andriamanitra, manaiky ho amboarin'Andriamanitra, manaiky hifaly amin'ny ankehitriny. Dia misaorana n'Andriamanitra fa manan'Andriamanitra mahafantatra ny ataonao anao. Manan'Andriamanitra mahafantatra ny mety aminao. Vovoka sy lavenina ihany. Aza mietreritra hoe mahay mihevitra mihoatra noho izay tokony heverina ho Paoly ka hoe za mahafantatra ny ao an-tsain'Andriamanitra tsy ry havako. Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao aminao fa mahatoky azy. Dia izao meteza ahatoky azy amin'ny zavatra rehetra fa fitiavana izy. Na manana fahefana rehetra amin'ny fiainanao an'Andriamanitra, tsy fahefana manimba akory Andriamanitra, fa fahefana mamboatra ho amin'ny fahatsarana hatrany.
na misy arany fikapoana ndraindray fitezana zavatra mety marary ndraindray dia atsaranao ary ao amin'Andriamanitra tsy misy tany manga arina, tsy misy olona nataon'Andriamanitra ho arina jereo tsara. Tsy misy olona zany na orin'Andriamanitra na noarian'Andriamanitra ka programen'Andriamanitra sanatria ho any amin'ny elo, tsisy an'izany na iray azy. Jereo tsara andina valobeny folo io, toka valobeny folo io. Lay tany manga dia tsy misy arina fa amboarina mandrapahatonga azy ho ilaina. Dia aza mieritreritra amin'ny hoe planin'Andriamanitra sanatria hoe misy olona planin'Andriamanitra ohatra hoe planin'Andriamanitra mihitsy nahatonga amin'ny Jodasy ho very eny amin'ny elo. Tsy planin'Andriamanitra zany. Misy safidin'ny Jodasy tao, mazava ho azy. Misy safidin'ny Jodasy tao. Raha ohatra ka tsy safidin'ny Jodasy tao dia tsy azo. Raha ohatra ka programena na nalahatr'Andriamanitra ho very hanombo dia soa miazo fijaliany Jodasy dia tsy diso izy zany ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy diso izy, tsy tompona andraikitra izy. Fa afaka mitemanakeo anao ny Andriamanitra nandahatra ny fiaina ho mpanombo Jesosy miazo fijaliana dia tsy azo tsaraina izy zany. Izay tsy azon'Andriamanitra tsaraina izy. Fa matoa azo tsaraina, matoa izy diso dia tompona andraikitra. Matoa Andriamanitra mitaky amintsika fahamarinana sy matoa izy mitsara antsika dia satria tompona andraikitra isika. Fa aza mieritreritra aminao hoe misy olona zany programena amin'ny fiainana anao ratsy ka raha ohatra ka izay, raha ohatra ka efa nataon'Andriamanitra ho very izy sanatria ka misy zany dia tsy azo tsaraina izy zany, tsy diso izy zany. Ilay nanao azy ny diso. No zany dia tsisy mihitsy ao anatin'ny soratra masina fandaharan'Andriamanitra ka hoe olombelona no arian'Andriamanitra ka nalahatra ny hoe ianao dia sanatria no manitra ho very any amin'ny elo. Tsy nomen'Andriamanitra anjara mihitsy ny elo amin'ny olombelona. Devoly sy ny miaramilany ihany zay nataon'Andriamanitra ho any amin'ny elo. Fa raha misy olona lasa any amin'ny elo dia satria tsotra fotsiny zao nanaiky no entiny devoly tany izy. Fa ny programan'Andriamanitra aminao dia zao ilaina amboarina tefeny mandra-pahatonga anao amin'ny fahatsarana ao amin'Andriamanitra. Dia matoky azy, matoky ny fitiavany fa zay Andriamanitra. Raha mandalo fanefena mahaiza matoky. Ary ilay fanefena mahafinaritra sy mahasomen'Andriamanitra anao mahaiza misaotra. Vavaka isika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny ity fanoharana izay nampitondrainao an'i Jeremia mpaminany ity. Ka nanafaranao taminay manao hoe motsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va? Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy ianareo. Tompo, ianao ny mpanefy. Ianao ilay mpamolavola. Ary fantatrao ny mahasoa anay. Rehefa tsy afa-po amin'ny fiainanay ianao dia manefy anay mba hahatsara anay hatrany, mba hahatonga anay ho mendrika amin'izay tianao hitondrana anay. Tompo, ataovy miovy zahay. Ataovy mahatakatra ny fanefenao ny sosiny tsara, ataonao ny fiainanay hanefenanay ho tsara. Ary ndraindray koa izay Tompo, misy lafin-javatra mafy averanao andalo eo amin'ny fiainanay mba ho fanefenanay ho amin'ny tsara. Dia amin'ny fiainanay isan'andro Tompo, ataovy mahatoky izay fa manan'Andriamanitra fitiavana, manan'Andriamanitra endry, manan'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mahatsara ny fiainanay. Dia ome fifaliana izay amin'ny fiarahana aminao. Ary ataovy mamirapiratra aminay isan'andro ny tavanao Andriamanitra mba hahafantaranay ny hatsaranao. Tehirizo izay Tompo hitoetra ho mahatoky anao. Aza mahafona masaraka anay fa tefeo izahay ho mahatoky hatrany. Ary ataovy mahay misaotra anao na inona eo amin'ny fiainanay. Misaotra ry Jesosy Kristy Tomponay fa afaka mametraka ny fiainanay eo ambany fahasoavanao izahay. Amen.